Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ity arivariva mahafinaritra be ity manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho aminao sy ny ankonanao izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao ary mahita any mivantana ihany koa amin'ity fandarana manokana ity apôstôly Andreasy ihany no miaraka amintsika eto mitoy anatin'ny fampianarana mahakasika ny ozona zany tsika izay anasako atsika rehetra tsy hakanafaka izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana tahaka an'izao zany mino fa efa maro tamintsika no nahita soa ary nahazo fahalalana be dia be tamin'ny alalan'ny fampianarana izay nentina teto dia mbola manantena antsika rehetra foana hiaraka eto foana isika rehetra zany ary handray ny fampianarana sy ny fahamarinana izay entina eto amin'ny onjam-peo izany hivavaka isika alohan'ny idirantsika ao anatin'ny fampianarana ary dia anasanao ampitiavana ny tenako amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mbola afaka manambara ny sitraponao eto indray androany. Hitory teny fanafahana ho an'ny isam-batan'olona izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity Tompo. Andriamanitra velona mandrakizay ianao tompony hery sy ny fahefana mahay ny zavatra rehetra. Mitenena aminay araka ny fombanao ary ny herin'ny teninao androany Tompo. Anova ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra raha io. Amen. Toy arintsika ny amin'ny fampianarana izay ny anarantsika malitsika mijery ny fiantraikan'ny ozona avy tamin'ny Adamaseva. Hitantsika tsara ny zavatra nahazo an'ny Kaina sy Abela izay Kaina moa zany lahamatoan'ny Adamaseva dia Abela no lahevina hoe lahafaharoa zany na hoe faralahy ihany koa ny ilazantsika azy dia hitanareo tsara ny zavatra nitranga ireny nisy ny ady tao amin'ny Kaina sy Abela ary nisy toetra ratsy Kaina vokatry ny lay ozona avy tany amin'ny ray aman-dreny moa zany mazava ho azy dia lasa nisy ara-tsi-po na ara-tsi-toetra zany i Kaina tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia androany resika dia hijery ny toy amin'ny fiainan'ny Kaina sy ny taranany satria i Kaina moa zany dia fantatsika tsara fa izy zany ny tena hoe ny totonan'ilay ozona rehetrarehetra avy tany amin'ny Adamaseva dia jerevantsika ny fiainany sy ny toy amin'ny taranany hoe nanao ahoana indray ny taranan'i Kaina zany mahakasika an'izay ozona izay ihany. Dia tsy maninona averenantsika vakina ilay Genesis 4 manomboka ny 9 no makitsika azy Genesis 4 manomboka ny 9 no makitsika azy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela ralahany ary noho ny tanetsah izy miralahy dia nitsanga ny Kaina nanantona ny Abela ralahany ka namono azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, aiza Abela ralahanao? Fa hoy izy, asa moa mpitandrina ny ralahako vao. Ary hoy izy, inona no nataonao? Ny feon'ny ralahanao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary ankehitriny dia voaozona ianao hiala amin'ny tany honenana izay mivava hitelona ny ralahanao nalatsaky ny tananao. Ary raha miasa ny tany ianao tsy mba ahavokatra ho anao intsony izy, ho mpanjenjena sy hompirendrany eny ambonin'ny tany ianao. Ary hoy Kaina tamin'i Jehova, lehibe ny valin'ny heloko mihoatra noho izay zakako. Indro efa noroahanao hiala tamin'ny tany honenana ao androany, dia herin'ny tavanao ao ary ho mpanjenjena sy hompirendrany eny ambonin'ny tany, koa na iza ahita dia amono aho. Ary hoy Jehova taminy, noho izany na iza amono an'i Kaina dia ho valiana fito eny izy. Ary Jehova nanao famantarana ho an'i Kaina mba tsy hisy amono azy izay rehetra ahita azy. Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova ka nonona tao amin'ny tanin'ny Noda tandrifiny eteny. Amen. Eto zao dia hitantsika tsara ny zavatra nitranga tamin'ny Kaina sy Abela teto fa niteny tamin'ny ralahany ozy sy ny voalazan'ny Baiboly i Kaina zany dia ho any an-tsaha. Dia rehefa tonga tany an-tsaha tany zareo dia novonoiny Kaina tany moa zany Abela mazava ho azy efa nazavaintsika ino maly hoe ozona avy any amin'ny Adamaseva zany no mahatonga ny mpiray-tam-po mifamono na miady na mety hoe tsy fifankazahoana na tsy mifampiteny ao anatin'ny volana maro efa ozona ny anaran'izany rehetrarehetra izany ka mila tapahana, mila vahana zany izay fatotra izay mba elan'ilay ady mangatsika na ilay disadisa amin'ny samy mpiray-tam-po. Dia rehefa namono any Abela i Kaina dia niteny tamin'ny Andriamanitra manao hoe, ry Kaina ozy izy, aiza Abela ralahanao? Fa izy namaly hoe, asa moa mpitandrina ny ralahako vao. Ary hoy Jehova, inona no nataonao?
manontany zany Andriamanitra miresaka mivantana mihitsy eto a fa i Kaina niezaka nandà foana de niezaka Andriamanitra niteny ihany hoe inona nataonao de ozy Jehovah hoe ny feon'ny ranondralanao ozy izy a mitaraina amiko avy any amin'ny tany zany hoe lay rany abelany latsaka tamin'ny tany iny zany a netin'ny tany teo anatrehan'Andriamanitra ny fitarainan'ilay rany abela dikan'izay zany a ny rà aloha voalohany indrindra afaka mitaraina ny rà raha efa olona nandatsadra olona zany ianao a ny fandatsahan-drà dehibe na ianao namono olona mivantana nandatsadra mialatsiny amin'izay fanazavan'izay na ianao mety efa nanala zaza ihany koa ianao de tadidio tsara re avana malalo amin'ny tompo fa raha vao rano alatsaka dia mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra zany a iny raha iny saingy ny rany abela teto a tsy namantana tamin'i Jehovah zany fa nitaraina tamin'ny tany de ny tany no nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra ny apanga ny Kaina vokatry zay zavatra nataony zay dikan'izay zany a ny raha latsaka raha efa namon'olona ianao fa iny de tadidio tsara fa mbola misy zavatra manameloka anao zany eo anatrehan'Andriamanitra raha mbola tsy nibebahanao mbola tsy noneranao izany hoe famonona olona izany a fandatsahan-drà zany a de tadidio tsara fa misy fanamelohanao anao eo anatrehan'Andriamanitra raha izay faharo ny tany ihany koa afaka miapangatsika be dehibe amintsika mety hoe manao fahotana miafina hoe ka zany ke tsisy mahita za ty amin'ny takona ty ndao tsika andeha hoakary anantsika tsisy mahita ndao tsika andeha hiafina ary ndao tsika anao an'izao any amin'ny takony tadidio tsara fa mety tsy hita amin'ny maha-olombelona ianao tsy hitany mason'olona ianao tsy misy olona natazana ianao na mety hoe nisy nahita ihany fa olona tsy mahafantatra anao de tsy vakin'ny olona saina de zavatra mitranga tadidio foana fa misy ny tany izay hitsahan'ny tongotsika na hoe andeha goudron ianao tsy maintsy misy vovoka eny amin'ny goudron eny ambonin'ny carreau tsy maintsy misy vovoka eny amin'ny carreau rio tany hitsahantsika io re avana manalo amin'ny tompo de tadidio tsara fa afaka miapangatsika eo anatrehan'Andriamanitra io tany io zay ny tsy hano tany ary eo no mahatonga ny olona maro a tsy ho afaka mihitsy eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra raha sanatrika manana fahotana miafina zany any ambadika any misy fahotana miafina zay eritreretiny hoe tsy mahita ary tsisy mahafantatra de lazaiko aminao ny marina fa ny tany mahitanao ary ny tany afaka miapanganao raha tsy nisy ny tany zany teto a de tsy tratrikainy fa noho ny fiampangan'ny tany teo anatrehan'Andriamanitra hoe ny feoan'ny ranondralanao izy izy a mitaraina ty amiko avy amin'ny tany zany hoe le rano latsaka zany mitaraina de ny tany mitondra an'le tatitra miakatra teo anatrehan'Andriamanitra raha efa namon'olona ianao na mety olona efa nanala zaza ianao de tadidio tsara efa nalatsaka eo tamin'ny tany ny ranao tamin'ny fanalan-jaza misy antony ary fantatry le raha mihitsy no mitaraina de mitantara n'ilay zava-nisy amin'le tany izy hoe ito vehivavy ito de nanala zaza tamin'izao fotoana izao de tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra de tadidio tsara fa efa famonon'olona ny fanalan-jaza de tadidio tsara zany mitovy amin'ny Kaina namono amin'ny abela ihany ny vehivavy anankiray izay manala zaza ry havana malala mandatsaka raha de iny raha anao ihany no miapanganao eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy vitsy amin'izao tsika miresaka zao ny vehivavy tsy mety mahazo zaza lasa momba tsy miteraka ny fahamombana misy karazany anankitelo misy ny momba avy amin'ny Jehovah zany hoe Jehovah mihitsy ny mahamomba n'iny olona iny matosany Andriamanitra mihitsy ny mahamomba n'iny olona iny a afaka miteraka izy zany fa zaza feno fahasoavana be mihitsy no ateraky ny vehivavy iny ao anakely ao rehefa tapa-kevitr'Andriamanitra apiteraka azy misy kosa ny momba zany a ozina avy any amin'ny ray aman-dreny zany hoe ny ray aman-dreny ny tany na ny razambe-any tany nisy momba tsy miteraka dia mipita amin'ilay taranaka teo ariana zany le momba tsy miteraka ny fahatelo a ny mety mahamomba ny vehivavy de ny vehivavy mpanala zaza taloha mety nanala zaza indray mandeha ianao de nisy olana tany amin'ny tranonjanako tany a de lasa tsy mety mitazona zaza intsony fa afaka foana zay zaza mipetraka ao le izy de 2 volana de afaka 2 volana sy tapany de afaka isaky ny tonga 3 volana de afaka misy zavatra mitranga foana eo mahafaka an'io zaza io iny zany anisan'ny teboka anankiray mahamomba ny vehivavy mahatonga ny vehivavy tsy mety mahazo zaza mihitsy de vokatry ny fiampangan'iny raha iny fiampangan'ilay raha tamin'ny alalan'le fanalan-jaza de miteraka lasa sakana eo amin'ny fiainatokantrano tsy mety mahazo zaza ankehitriny mety hoe tamin'ny zanak'roa mbola mpifankaty tsotra fotsiny mbola tsy vita soratra mbola mpisakaiza le mifampitatana etsero reny fotsiny a de mbola tsy naniran'izany zaza zany
nefa mety bevoka dia nesorona le zaza, rehefa nesorona nefa le zaza tatio arina nitady anaka amin'izay izy anakiroa, jerena tsy mety mitoejaza, tsy mety mahazo zaza, tsy mety bevoka intsony, na bevoka ihany fa afaka matetika afaka foana isaky ny feno 2 volana na 3 volana vokatry ny fitaraina an'io raha io, zay de tadio tsara zany. Zany hoe azo antoka zany fa raha tapahana ny ozona na ibebahanao mafeonatrehan'Andriamanitra dia miandry ny famindrapon'Andriamanitra ianao ahafahan'Andriamanitra manome zaza vaovao anao indray. Raha sendran'izany ianao maheno azy sy mahita amin'izao ora sy fotoana izao. Zany hoe ny mandatsatra olona, mamono olona arabaky teny dia efa mamono olona moa zany iny arabaky teny dia ny manala zaza ihany koa na hoe manao avortement ny filazantsika azy dia mamono olona ihany koa ny anaran'izany. Ohatrany ahoana raha ny fitraikany hoe olona namono olona, inona ny ozona miatra amina olona anankiray izay mamono olona tahaka ny Kaina eto dia ny zavatra nytenen'Andriamanitra taminy ankehitriny izy dia voaozony ianao hiala amin'ny tany onenana. Eo amin'ny onenana io misy 3 kely eo dia misy fanazavana kely ry ambany hoe na dia hiatra aminao dia hiatra aminao ny ozona avy amin'ny tany. Zany hoe voaozony Kaina teto miala amin'ny tany zany dia le dika teny mazava tsara eo ambony eo hoe na dia hiatra aminao ny ozona avy amin'ny tany. Inona moa ny ozona niatra tamin'ny tany? Dia ilay nitenen'ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Adama tamin'ny fotoana mbola nisy ilay olana voalohany rina efa nianarantsika teto moa le hoe voaozona ny tany no nataonao aniritsilo sy heroanao izy fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andronao rehetra, ny fahatsembohan'ny ny tavanao no azahoanao hanina, mandrapatonganao ho any amin'ny vovoka satria vovoka ny nanalananao. Izay ozona rehetrarehetra niatra tamin'ny tany zay napiarina tamin'ny Kaina avokoa, nefa rehavana manala amin'ny tompo araka nefa niteneniko tamintsika hoe tamin'ny vanim-potoana ny ainandry Kaina tsy nisy mpiasa birao zany, tsy nisy mpivarotra, tsy nisy hoe mandeha manao taxi fonnerie na manera-tany ohatra hoe misy tany amidy ony ary, tsisy an'izany tamin'izany fotoana zany ka hoe rehefa tsy mandeha zany ny resaka fambolena dia aleo miditra amina fanerana tany indray ohatra na fanerana trano, tsisy an'izany tamin'izany fotoana zany. Tsisy resaka hoe serasera na asa fitadiavam-boly, tsisy an'izany tamin'izany fotoana zany. Tsy misy hoe olona mitady zavatra dia ianao no miteny hoe iza mahita anazy, tsisy an'izany fa tonga dia asa tany ny fivelomana, asa tany. Nefa ny tany eto no zonon'Andriamanitra vokatry ny nanotany Adama dia nanota ihany koa Kaina reo aveo namono olona dia napiarina taminy avokoa ilay ozona tamin'io tany io. Le ozona nefa dia resaka tsy fahombiazana. Ny ozona nianatra tamin'ny Kaina teto zao dia hoe ankehitriny izy dia voaozona ianao hiala amin'ny tany onenana na ampiarina aminao ny ozona avy amin'ny tany, zany sady voaozona izy zany miala amin'ny tany. Zany hoe raha mbola miasa amina tany i Kaina dia tsy misy fahombiazana ho azy mihitsy eo ary voaozona miala amin'ny tany izy. Ohatrany ahoana ny olona hoe voaozona miala amin'ny tany zany? Olona tsy mba tafatoetra amina toerana anankiray. Mbola mitokely ozona io dia azavaiko miaraka hoe voaozona io hiala amin'ny tany onenana izay ny vava itelany randralanao nalatsaky ny tananao. Raha miasa tany ianao tsy mba havokatra ao anao intsony izy. Hompanjenjena sy homprendreny eny ambonin'ny tany ianao. Tanao tsara, mifamatotra sy mifandray ilay hoe voaozona io hiala amin'ny tany onenana sy le hoe hompanjenjena sy homprendreny eny ambonin'ny tany ianao. Olona mpanjenjena sy prendreny zany na hoe voaozona hiala amin'ny tany onenana zany dia ny olona tsy tafatoetra amina toerana anankiray. Be dia be amintsika zao manofa trano ianao ohatra. Rehefa manofa trano ianao dia ray volana ianao no mipetraka ao na 2 volana dia efa miala indray rehefa dia mifindra. Na tsy mahavoaloha fatrano dia tsy mahavoaloha fatrano dia tsy voaloana io fatrano etsy dia mifindra miala 67 dia mifindra Ambomanarina dia miala Ambomanarina dia mifindra inona koa Itosy, miala Itosy dia mifindra Andorany Fotsy, miala Andorany Fotsy dia mifindra Mahazo, miala ny Mahazo dia mifindra ny Tamatavy mihitsy ary dia miala ny Tamatavy ndray voatetiny Madagasikara ray manontolo. Tsy misy tsy mahafantatra azy hoe ianona ve tsy mahavoaloha fatrano, tsy mahavoaloha fatrano na tsy resaka hofatrano fa misy disadisa aman'olona miara-mipetraka aminao ao, miady aman'olona ao ianao, misy zavatra tsy nitovizan'ny hevitra dia raikitra ny ady dia lasa tsy tamana ianao satria mifofony ainao le olona. Ohatr'izany le olona tsy tamana, olona mpanjenjena dia mifindra toerana onenana foana, na mpanjenjena mihitsy izy tsy manana programa fa dia mivoaka ny trano dia lasa mandeha.
mirenireny fotsiny andeha hitady vola ihany ny sasany elana ao an-trano fa tsisy nininona hoentina mody ozona avy any amin'ny Kaina vokatry ny fandatsahan-draha. Rehefa ny olona zany misy ozona avy any amin'ny Kaina de pirenireny izy, olona tsy manana programa, olona tsy manana tanjona, fa mandany andro fotsiny izy, mirenireny fotsiny izy, mandehandeha eto sy eroa mitady vahaolana amin'ny fiainana fa tsy mahita, mandeha mitady asa tsy mahita, vezivezy minametrahana demande daholo ty vazatany efatra ty fa tsy mahita asa mihitsy. Pirenireny ho ny voalazan'ny Baiboly ary ho mpanjenjeny. Vezivezy eraka antana fantatry ny olona rehetra vao mandalo de ino ray ihany, vao mandalo de ino ray ihany, vao mandalo de ino ray ihany, tsisy tsy mahafantatra azy ny olona. Vokatry ilay ozona avy any amin'ny Kaina ravana malala. Maro amintsika amin'izao fotoana izao efa orinasa firy no nitetezinao. Isaky ny volana jona ianao dia tsy maintsy voaroka foana ao ampiasana, tsy maintsy misy zavatra mahavoaroka anao foana ao ampiasanao, na manao fahadisoana ianao na tsy manao fahadisoana dia tsy maintsy voaroka foana ao anatin'ny fiasana io. Dia ny zavatra mitranga mifindrafindra orinasa ianao, efa nitetezinao daholo ny orinasa fa tsisy mahatamana anao mihitsy. Na ianao no tsy tamana amin'ilay asa, na ny patron anao no tsy tianao, na ny mpiara-miasa aminao no mitady akendry-toana anao miapagna anao enatrehan'ny patron dia voaroka ianao amin'ny zavatra tsy nataonao. Zavatra mitranga, inona ny anton'izany rehetrarehetra zany? Lay ozona avy any amin'ny Kaina, lay ozona ny mahatonga an'izany ry havana malala ao amin'ny tompo. Sao ianao miteny hoe ianona mihitsy ny tsy tiana, ianona mihitsy nefa mahakalana, ianona nefa miandra akendry-toana. Le ozona ny mahatonga an'le olona manana an'izany toetra manodidina anao zany no lay ozona avy any amin'ny Kaina. Safady, no le ozona ny mahatonga an'izany. Dikan'izay zany le ozona ny mila hafana, satria ny ozona ngely havana ka hery ratsy, fa na ratsy io mamatotra ny olona hatramin'ny taranany faramadimy. Raha ohatra zany Kaina ka miteraka dia ny zavatra mitranga eo tsy maintsy miampita amin'ny taranaka Kaina io, tsy maintsy miampita amin'ny taranaka Kaina io raha ohatra ka miteraka izy, tsy maintsy miampita amin'ny taranaka Kaina satria tsy tapaka le ozona. Ohatr' zany ny fetraikan'ny ozona vokatry ny fandatsahan-draha. Be dehibe amintsika zao nisan'ireny vehivavy nanala zazy reny izy taloha, nanala zazy izy taloha fa tsy tafapetraka amina lehilahy anankiray io, tsy tafapetraka amina lehilahy anankiray, mifindrafindra eto sy eroa, voatetiny daholo Tananarivo ray manontolo, tsisy olona tsy miaraka aminy. Satria nahoana? Nanala zazy izy taloha dia ilay raha iny, lay rahan'ilay zaza iny na lay rahany iny tamin'izy nanala zazy iny miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra, mahatonga azy tsy mety mahazo zanaka mihitsy, mahatonga azy tsy mety vita soratra fa miaraka kely amin'ny olona etsy dia sarahan'le olona etsy, miaraka etsy dia miady etsindray, dia miaraka etsy dia tsy maharesy lahatra an'le lehilahy indray ny toetrany, dia tsy tiako, na hoe ny ray aman-dreninao tsy tiako, na hoe ny fianakavianao mihitsy misy tsy azoazoko zany, dia tonga dia misaraka fotsiny rehefa avy eo dia maty nareti-po, marary fo efa mahi kely. Lany zara eto sy eroa marary fo hoe tena fa maninona ary zaty tady idio tsara le fotoana nanalanao zaza iny, fa iny raha nalatsaka ao iny dia miapanganao eo anatrehan'Andriamanitra. Na ny mpitsabo izay efa nanala zaza ihany koa, nisy olona nanala zaza tonga tao aminao tao dia ianao no mikarakara anazy. Raha maheno atsika rehetrarehetra, mety misy mpitsabo maheno ao amin'izao rasy fotoana izao, dia tady idio tsara fa ny rany iny olona nalatsaka iny dia miapanganao eo anatrehan'Andriamanitra, ary misy miteraka sakana eo amin'ny asanao iny ry havana malala ao tompo, na misy fetraikana any amin'ny taranaka ao any koa. Ekena fa mpitsabo, misy karazana mpitsabo manko reny mihitsy ny asany. Reny moa zany tsy zavatra hoe tonga dia aparitaka, fa matetika zavatra toa amina tapotakona foana reny, dia reny mihitsy ny asany mpanampy vehivavy tia hanala zaza. Tady idio tsara fa tafiditra ao anatin'ilay firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ianao zany amin'ny famonona olona. Dia rehefa ny olona ny mamono olona dia misy fetraikany amin'ny asany, satria ny Baiboly eto dia milaza tsara mihitsy hoe raha miasa tany ianao dia tsy havokatra ho anao intsony izy. Tanao zany, raha miasa ianao zany, ianao ange tsy hoe voatery hoe mpamboly na asa tany miasa amina tany, ohatra hoe mpanamboatra brike na mpanamboatra resaka vazy sy ny karazany amina tany mangy reny, tsy voatery amin'ireny, fa ianao olona mikasy tany foana,
olona miaina eto ambonin'ny tany ianao zay de tadidio tsara raha lasirana bavy malala zay maheno an'ity afatra ty mety mpiasa birao ianao fa ianao mbola mikasy tany raha mbola eto ambonin'ny ty tany ty ka olona namono olona nandatsadra olona misy ozina avany am'kaina de tsy mahomby ary tsy mahvokatra ho azy intsony ny tany zay ny ozina niatra tamin'ny kaina tsy misy fahavokarana ao anazy ilay tany miasa ihany izy fa manapaizana izy de miasa fa ny vola azony io na ny karama azony io azony voaka amina klodoka moa ny filazantsika azy tsy misy zavatra miangana tsy misy zavatra vita fa lalilano azy fotsiny lalilano azy misy olona marary foana de lany ihany le vola misy olana vahana foana de lany ihany le vola misy fivorim-pianakaviana de izy nataon'ny olona mpanoanao de lany ny karama miady mivady foana mihitsy hoe fa ino ny ty mahazo anao karamanao hoe de laninao amina zavatra ohatry zany de raikitra ny ady tsy milamina hatramin'ny tokantrano satria ilay asa mihitsy ny misy olana ary matetika raha vao niasana lehilahy na niasana vehivavy anankiray no misy olana de tadidio foana fa tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fifankatiavan'ny mpivady ao anatin'ny tokantrano zany satria tsy maintsy ametraka fanontaniana le vehivavy na ila lehilahy hoe fa mandeha makaiza ny karamanao ianao nefa nazava hoe ka tsy fantatra mihitsy hoe ahoana fa de lalilano azy foana de raikitra ny ady ao anatin'ny tokantrano zany hoe rehefa ny olona zany misy ozina avany am'kaina de niasany sy ny fitadiavany de tanareo tsara fa niatra tamin'ny adama ngeza ny oziny zany manao hoe voaozina ny tany noho ny aminataonao hoe fahorina no inananao ny vokany amin'ny androm-piainanao rehetra niatsembohan'ny tavanao no azahoanao haniny mandrapiverinao any amin'ny vovoka zany hoe ny asa fivelomany adama no nisy ozina de tadidio tsara rehefa niteraky adama de kaina ny naterany voaloha tina ny zavatra nitranitra le ozina vaina amin'ny adama nepita tao am'kaina ny sarika azy nakany amina ara-tsy toetra aloha voalohany rindry ara-tsipo olona tsy mazaka tenenina na hoe zakany raha vo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony nitranga fa raha vo zavatra ohatra hoe dakan'le fanatitra natao tsy nakasitrana zao de toa de niseo ny ara-tsy toetrany de le ozina avy amin'ny adama ihany koa nepita tao am'kaina iny ny sarika azy tany amin'ny famononany ralahany tanareo tsara mifetraiky an'le ozina de rehefa namono ny ralahany izy de niatra koa le ozina avy tany amin'ny adama ihany nepita tao am'kaina hoe raha miasa ny tany ianao de tsy avokatra ho anao intsony izy mbola niasa fivelomany kaina ihany no misy fiantraiky andre avana malala ao amin'ny tompo no ny antefan'lay ozina zany hoe ny fahotan'ny ray aman-dreny de tadidio foana na iodina viana na iodina vanana misy fiantraikany amin'ny fiainanao foana ry zanaka malala isa misy fiantraikany foana ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny fahotana le ray aman-dreninao mety tsy nanozina anao mivantanao hoe tsy anjary olona mandrakizay miteramba hite hoe boribory ny tany fa de eo ianao raha ho tafavoaka zany mety tsy nanozina ohatry zany izy fa nanoty izy tany ambadika tany tsy midika akory hoe vehivavy eo de metsony ray aman-dreny de tabadabao izy na ohatry zany misy olona manko nanao an'izany nandre fampianarana tahaka an'izao de ray aman-dreny ndray nomentsiny hoe nareo mihitsy mamotika ny fiainana ekena fa nisy fahotana avy any amin'ny ray aman-dreny nitondra fahampitena amin'ny fiainany taranaka fa tsy tokony hitabatabana azy anao satria efa antitra izy tsy mety tsony zany fa ny azonao atao de niezaka manantona an'Andriamanitra mba hiovan'ny fiainanao mety tsy nanozina mivantana le ray aman-dreny fa noho ny fahotana nataony de misy fiatraikany aminao le izy ankehitriny misy fiatraikany amin'ny fiainanao ny asanao le izy ankehitriny zany ange le izy ry avany de lasa sady mpanjenjena ikaina tsy tamana amina toerana anankiray izy be dehibe zao ny olona misy ozina ny kaina nanangana trano izy fa inona ny zavatra mitranga tsy izy no mipetraka ao ampanofaindray le trano de lasa izy mandeha manofa trano kely tsy pozipozy kely ery nefa n'izy io manana trano tokony hipetrahana de ampanofainy ny trano namboariny de lasa ndray izy mandeha mipetraka ary amin'ny toeran-kafa ary zany angery avana malala amin'ny tompony olona am'izao fotoana izao misy olona manavoatra trano ngeza be mihitsy de izy tsy mipetraka ao fa lasa izy mandeha manofa trano kely ary tsy tamana amina tanonenany anazy io tany io fa tsy tamana eo zany mihitsy izy tany mividiny fa tsy tamana io fa aleony mandeha any amin'ny mivahiny any amin'ny toeran-kafany foana vokatry ny ozina avy any amin'ny kaina ny mahatonga an'izany tsy tena le ozina zany tsy mampiada anazy olona tokony hiadana izy olona tokony efa hilamina am'izay tokony efa hitsahatra am'izay tsy tokony hiasa saina amina resaka hofatrano sy ny karazana tsony fa no le ozina avy any amin'kaina de tsy te hiadana mihitsy izy tsy hoe izy ny tsy te hiadana fa le ozina no mampisy an'lay fikorotanana mandroaka azy hiala amina toerana tokony honenana
toerana tsara sy mahafinaritra dia roan'le ozona ihany izy oentin'le ozona mirenireny satria fanaratsy ozona io dia oentin'le ozona mandeha miampitany dia aleon'ny satana mahitanao tabatabain'ny tompotrano ao miara-miaina amin'olo dia maloto ny toerana dia izao venareo izao ve mba trano ipetrahanareo tabatabain'ny tompotrano ataon'ny olona tsinotsinona any toy izay hipetraka amin'le trano misy fiadanana ohatr'izany ny olona voafatotry ny ozona riavana malama mafy tamin'ny Kaina nandray an'izany ozona izany ary nitarina tamin'i Jehova mihitsy izy hoe lehibe ny valin'ny eloko mihoatra noho izay zakako indrozy izy fa nyroanao hiala amin'ny tanonenana androany dia herin'ny tavanao aho ka ho mpanjenjena sy ho mpirenireny eny ambonin'ny tany ko na izana izy ahita dia amono aho eno tsara ny voalaza baiboly hoe dia hiery ny tavanao mitovy hevitra amin'izany mihery zany miafina ny tavanao be dia be ny olona rehefa misy an'ity ozona avy any amin'ny Kaina ity dia olona miafina ny tavan'Andriamanitra tsy mba mahita an'Andriamanitra rehefa mivavaka tanareo tsara zany maina io rehefa mivavaka ao am-piangonana izy miantsoantso mivavaka Jehova izy ianao fa izy amin'ny fotoana io maina ohatrin'ireny inyreny tsy mahatsapa fanatrian'Andriamanitra tsy mahita ny tavan'Andriamanitra mihitsy eo am-pivavahana ozona avy any amin'ny Kaina no mahatonga an'izany rehefa ny olona zany misy ozona avy any amin'ny Kaina tsy mba mare fanatrian'Andriamanitra zany izy ao am-piangonana maina izy rehefa mivavaka ao am-piangonana prenireny ny olona prenireny ihany koa tonga kely atao anatin'ny saiko dia teneniko reny olona mpitety fiangonana reny misy lehilahy fantatro zay za moa tsy nandray azy tsony taty aoriana fa talohany nandray anazy foana fa taty aoriana fantatro izy mpitetitety fiangonana dia tsy niraisiko tsony satria manahirana na miresaka aminazy satria teteziny daholo fiangonana manerana ny Tananarivo sy manerana ny Madagasikara ray manontolo hitany daholo io dia rehefa ny olona zany mitety fiangonana tsy misy fanatrian'Andriamanitra intsony ao anatiny tsy mahatsapa ny fanatrian'Andriamanitra tsy mahatsapa ny famelomelomana intsony satria nahoana efa potika tanteraka ny ara-panahiny maina tanteraka satria mpitety fiangonana prenireny ohatran'ny Kaina ke zany tiavany voatetiny daholo io karazana fiangonana ray manontolo io tsisy maharesy lahatra na mihitsy mahita tenenina daholo izy miditra dia mahita teneninazy dia makasy dia mahita teneninazy dia makary dia mahita teneninazy dia ohatr'izay misy ozona avy any amin'ny Kaina izy manao an'izany ny amataranao hoe misy ozona avy any amin'ny Kaina zany izy mpitety fiangonana tsy tafajanona amina toerana hipetrahana mirenireny etsy seroa tsy mahomby amin'izay atao tsy mahomby ny asany maina rehefa mivavaka tsy mare fanatrian'Andriamanitra ny olona rehetra mivavaka mikipo tsara daholo ny maso tena tafiditra ary mirehatra amin'ny fanomponan'Andriamanitra mirehatra ao anatin'ny mivavaka tena velombelona fa izy kosa mivavaka maso ny abaribariny eo dia varina mitoditodika manisa olona ny ataony eo manisa olona dia mijery olona mirehatra sy manodidina ahoana dia mba tonga saina kely izy dia miezaka mba mivavaka kely ny 5 minitra na 1 minitra eo na 30 segonda raha misy dia misy dia mijanona satria maina mihery ny tavan'Andriamanitra mihery ny tavan'Andriamanitra zany hoe rehefa ny olona misy ozona avy any amin'ny Kaina mihery ny tavan'Andriamanitra izy tsy mahita an'Andriamanitra izy eo am-pivavahana mazava ho azy tsy mahazo valim-bavaka dia ketraka izy ny farany dia mitady iverin-dalana mihitsy satria tsy mahita an'Andriamanitra voaroka hiala eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra ny olona misy ozona avy any amin'ny Kaina zany angela izy zay tsara ny tenenin'ny Kaina eo ny 5:10 ino efa noroanao ny ala tamin'ny tanonenana ao androany dia hiery ny tavanao izy hiery ny tavanao eo amin'ny hiery io misy sisy kely eo jereo kengeny baibolinao dia riambany manazava hoe na hotakona inona tsara le izy hotakona dia ataontsika dikateny mazava tsara zany dia hoe ka hotakona ny tavanao ao tanao zany hotakona ny tavanao Andriamanitra zany afaka mijery ety ambonin'ny tany fa i Kaina zany takona izy tsy hitan'Andriamanitra ohatrany hoe misy aloka manarona zany izy mandeha miasa izy dia misy aloka manarona mandeha makany am-piangonana izy misy aloka manarona mandeha any am-piasanany any izy any anatin'ny tokantranony any mandeha mamangy fianakaviana na tsy fantako izay toerana lehany misy aloka manarona tsy hitan'Andriamanitra no lay ozona saroman'lay ozona izy ny olona mpanala zany zany misy an'io tokotra hoe fisalibonana io zany manarona anazy tsy hita ny tavan'Andriamanitra takona eo anatrian'Andriamanitra miezaka ihany izy
miezaka ihany izy mivavaka, tsy fantako hoe aiza ianao mivavaka mahenao am'izao rasy fotoana zao, mivavaka ianao tsisy valim-bavaka satria nao takona an'Andriamanitra nge ry havana malala, takona an'Andriamanitra ne. Mba mesaka ihany mivavaka mandray andraiky tsy ao anatin'ny fiangonana fa takona vokatr'ilay ozona tsy tapaka. Ampahirezin'ny akamaroan'ny fiangonana sasatsasany de ampahirezin'ny zareo fotsiny ny olona hoe netiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny ozany. Ikeko fa netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny ozany, satria hoe voozona zay miantona amin'ny hazo netiny daholo ny ozany. Fa zao tsy ny olona rehetra, tsy ny ozona ny olona rehetra, ary Jesosy zany anke teneniko anao, efa firy arivo taona efa ho 2 arivo taona mahery nahafatesan'i Jesosy tompo. Dia ianao ve zany de zay olona manota rehetra ty arinan Jesosy tompo zany de tonga de netiny Jesosy amin'ny hazo fijaliana daholo ny ozona rehetra de afaka manao zay tiany atao ve zany ny olona? Tsy ry havana malala. Ny azoko antoka de ny ozona talohan'i Jesosy tompo netiny teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny tatio arina rehetrarehetra zay mbola miverina nanota kosa de tonga de tratrana ozona daholo. Nefa ianao raha mahenao zao mbola vao 10 taona ny sasany 80 taona, sasany 70 taona, sasany 80 taona, mbola misy taranaka firy mifandimy zany tao arinan Jesosy tompo zay vao tonga amin'ny taonanao io. Dikan'izay efa ozona maro no mivangongo mitambatambatra. Ohatran'ireny hoe olona tsy maro zany ama-taonany maro de mitambatambatra lay loto tahakan'izany, mihoatra lavitra an'izany mihitsy ary lay ozona. Tahaka ny trano anankiray tsy misy mipetraka io, rehefa tsisy mipetraka ama-taonany maro de manomboka misy bibikely miforonao, misy andreny tranokala reny ao, misy vovoka mitambatra ao, de ama-taonany maro amanarivorivo na 2 arivo taona na ataoko hoe 500 taona tsisy mipetraka io trano io de milaza aminao fa mirodana mpitoerana io farany, mitambatambatra ao ny loto. De tahaka izany le ozona be de be avy any amin'ny razambe avy any no mitambatra amin'ny fiainanao ankehitriny. De ianao hoe zany ilaza hoe za mihiny fotsiny fa tsisy ozona tsona fa efa netiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, de pirofon'ilay ozona azo tsapahitanany eo amin'ny fiainanao nefa lay tsy fahombiazana, mirenireny, tsisy programme, tsy manana tanjona, fa de lasa fotsiny mandeha mirenireny eny de tsy fantatra de mandany ny andro isan'andro taingitaingy tamboho eny ny sasany de mifokafoka sigara eny de lany eo ny tontolo andro tsisy ninina vita. Ny sasany ray tsy mahita ny tavan'Andriamanitra fa tapona eo anatrehan'Andriamanitra, vavaka ihany fa manao delivrance fa manao andraikitra na mpiandro sy ny diakona ny paster fa takona ny tavan'Andriamanitra. De mametraka fanontaniana hoe inona ary ty zavatra mahazo aty, de mety miteny ny vadinao na mampaheranao ny rahalanao, fizahan-toetra io ry havana, samy hafa ny fizahan-toetra sy ny ozona. Fizahan-toetra zany misy fetra ny fizahan-toetra, zany hoe misy fiafarana le fizahan-toetra fa tsy ela be zany. Rehefa hitan'Andriamanitra le toetranao de mifarana le fizahan-toetra. Raha zaraina roa zany le fizahan-toetra de misy teny anankiroa hoe fizahana de ny ray toetra. De raha atao dikatsura zany de fijerevana toetranao zany le izy. Ny toetranao mijerevanao anatin'le olona, ohatra hoe enjehan'ny fianakavianao ianao ohatra na enjehan'ny vadinao ianao mivavaka io, de jerevana ny toetranao zany ao anatin'izay fanenjehan'izay hoe mbola hivavaka ianao sa tsy hivavaka. Zay ny atao hoe fizahan-toetra. Raha hitan'Andriamanitra zany ny toetranao ao anatin' ianao le enjehany, de azo antoka zany hoe hitan'Andriamanitra ianao hoe mbola mijoro foana mivavaka, mbola miazakazaka foana mivavaka, manao anjara fanapahana, mbola mivavaka, mbola mirehitra. Hitan'Andriamanitra ny toetranao de mifarana le fizahan-toetra satria efa hitan'le toetranao. Iny toetranao iny ny tian'Andriamanitra ho hita. Fa be de be amin'ny olona zan'Andriamanitra toetra de le toetra kivy ny asehony hoe kivy hafa mafy loatra ny atoko. De hitan'Andriamanitra le toetranao de mety hifarana mety tsy hifarana. Raha ohatra ka mifarana moa zany le izy de tsy mivoaka mpandresy ianao, tsy mivaly olana. Fa iny foana ny tsy maintsy mbola izahana toetranao mandra-paharesenao an'iny, iny fanenjehan'ny vady aman-janako ao iny, de iny foana ny izahana toetranao mandra-paharesenao an'iny. Zay le fizahan-toetra, le toetranao fotsiny ny aseho anatin'le olana de mivaly olana rehefa avy eo rehefa hitan'Andriamanitra ny toetranao. Tahaka ny ankizy anankiray izay manala BEPC na manala baccalauréat, fijerevana fahaizana indray ny fiantsonana iny, fitsapam-pahaizana. Ao amin'ny examen ianao zany tsapaina ny fahaizanao hoe manao ahoana, mahay sa tsy mahay, de amin'ny alalan'ilay fanontaniana be deaibe malagasy na histo-géo na matematika, tsy fantako daholo reny matiera ataontsika reny, de maneho ny fahaizanao ianao de hita ny fahaizanao rehefa avy eo de rehefa hita fa mahay ianao de misonitra kilasy. De tahaka an'izany ihany koa ny olona zan'Andriamanitra toetra, rehefa hitan'Andriamanitra le toetra ny fa tsara,
le am'le ilan'Andriamanitra azy ao anatin'le olana, ao anatin'le fanenjehana, ao anatin'le tsifosiny, ao anatin'le ady aorinany batisiny, dia fararan'Andriamanitra ny fizahantetoetra ny fita fa tsara ny toetrany de ampiakarin'Andriamanitra amina avo ambonimbony ray izy manambonina azy. Ohatr' zany ny fizahantetoetra, fa ny ozona tsy ohatr' zany. Ny ozona tsy mifarana io raha tsy tapaka le ozona. Zay le tady io mamatotra ny olona hatramin'ny taranany faramandimby. Misy olona nge maty ao anatin'ny ozony, mbola tsy tapaka ny ozony izy efa maty. Teraka andray izy, mbola tsy tapaka koa ny ozona am'le zanany de efa maty le zanany. De ile ozona mepita amin'ny taranaka faramandimby, ka maro no potika tsy tafarana mihitsy ny fiainana. Miezaka le olona, mitady vola, mianatra mafy, miezaka manao kolikoly etseroa tafavoana amina fiainana, mividy am'izao rehetrarehetra ao tafavoana amina fiainana, mividy voninahitra ka, mividy grady ka, mividy zavatra be lehibe isan-dratany. Fa ina zavatra mitrango tonga ao aloky alao de mitotona foana, satria nao mbola vofatotro miozana izy am'izay fotoana zany. Betsaka ny mpivavaka ny reraka kivy efa maninona ary zay no mivavaka nefa mbola zao ihany ny fahoriana ny lovanay sy ny ady atrianay. Mbola misy olana natrosa bokana trosa 4 million, bokany fikorotana tokantrano amatona ny marotsy nahita nangirana nanenina tongotra matanana mihitsy hoe raha mba azoko nataony niala tamin'ity vady ty efa elo ny elako fa saingy tsy afaka misaraka aminy aho. Betsaka ny manenina ary kivy amin'ny fanompona am'izao rasy fotoana zao. Tsy hoe Andriamanitra ny tsy mamaly vavaka sanatria, fa le ozona mamatotra anao mbola tsy tapaka. Ka rehefa ny olona zany mbola tsy tapaka le ozona, takona ny tavan'Andriamanitra izy tsy mahita an'Andriamanitra. Tanao tsara zany, tsy mahita an'Andriamanitra. Zay le izy eto ho takona ny tavanao izy ary ho mpanjejena sy ho pirendreneny ambonin'ny tany, koa na iza ahita dia amono azy izy. Ohatr'izay zany ny fietraikan'ny ozona vokatry ny zavatra nataony Kaina, fandatsahan-drana, famonon'olona. Ny famonon'olona ihany koa tady dio fa tsy voatery mandatsa-dra ihany, tsy voatery manala zaza ihany, fa ianao manafitoan'olona lava de efa famonon'olona zany. Efa fantatrao zavatra matezitra olona anankiray de mbola ataonao ihany. Afandray azavaiko tsara sao de misy tsy matakatra ndray, fa afandray hoe sakanan'le vadinao mivavaka ianao de ianao mandeha misisika mivavaka de tezitra amin'iny vadinao, indray anazy manokana sy Andriamanitra iny, fa ianao mijoro amin'ny fahamarinana, miazakazaka mijoro amin'ny fahamarinana ianao zany. Fa sao de tsy azontsika izy ka hitendra hoe ay rehefa manaka anazy zany mivadika satria matezitra azy le za mandeha mivavaka de tsy hivavaka tsony zany. Tsy izay ny zavatra tiako tenenina, fa hoe zavatra manafotoana, ohatra hoe zavatra ny namanao angalarinao fotsiny tsotrao na ampiasainao le izy de tezitra le olona rehefa avy eo. Tezitra le olona rehefa avy eo de lasa miteraka ady, efa fanafitoinany zany. Na manao zavatra mampalahelo olona de efa fanafitoinany zany, efa famonon'olona ny anaran'izany. Aoka isika rehetra hitandrina raha matsapy ianao moa zany fa misy an'izany ozony zany mamatotra anao, mila manantona an'Andriamanitra igny ianao de onery ny fahotana nataonao teo aloha, de ho tapahany zay ozony zay de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Alohan'ny amaranako ny fampianarana sy hidirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny Delivrance, de mba tiako vakina kely satria tsy tiako iverenina tsony makasika ny Kaina, fa mba tiako vakina kely ny taranaka Kaina, nanao ahoana ny taranak'io Kaina io eo amin'ny andininy 7 de Genesis toko 4 ny andininy 7 teo ihany isoramandro ambony de milaza manao hoe ny taranaka Kaina sy nahaterahany Seta, andininy 7. Ary Kaina nahalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka, ary nanorona vohatra Kaina, ka ny anaran'ny vohitra dia nataony hoe Enoka araka ny anaran'ny zanany lahy. Ary Enoka niteraka ny Irada, ary Irada niteraka ny Meojaela, ary Meojaela niteraka ny Metosaela, ary Metosaela niteraka ny Lameka. Ny andininy 7. Ary Lameka nampirafy roa, ny anarany anankiray Ada, ary ny anarany anankiray Zila. Ary Ada niteraka ny Jabala, izy no rain'ny mpitoetranday mpiandry omby amanondry. Ary ny anaran'ny ralahiny dia Jobala, izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra. Ary Zila kosa niteraka ny Tobala Kaina, mpanefy fiasana maranitra na varahana na vy. Ary ny anabavin'ny Tobala Kaina dia nama. Hatreo ny jerevantsika. Ito zany zao jerevantsika ny taranaka Kaina, karaina i Kaina zany zao misy ozona. Zany hoe misy ozona zany zao Kaina, de izy ara isorana n'Andriamanitra zany fa mbola nomen'Andriamanitra fahafahana ihany mba afaka nanambady zany izy de niteraka. Zanaka Kaina voalohany de Enoka, de
ny zavokely ny Kaina zany ianao ka niteraka ny irada, de irada ndray avy eo niteraka ny Meojahela, de ny zanaky Meojahela ndray Metosaela, de Metosaela niteraka ny lehilahy antsoina hoe Lameka. Io Lameka io a no lehilahy nampirafy voalohany indrindra, tanareo tsara zany. Io Lameka io no lehilahy nanambady roa voalohany indrindra zany, zany hoe vehivavy anakiroa zany ny vadiny. Tsy nisy olona nanao an'izany tany aloha. I Adama de Eva irery ihany ny vadiny. I Kaina de nanambady vehivavy anakiray ihany izy. De ny zanaky Kaina rehetrarehetra, ny taranaky Kaina rehetrarehetra teo a mandrapatonga teo amin'ny Lameka, de hita foana, hitanareo tsara le ozona, hita foana eo amin'ny taranaka le ozona, vokatra an'io famonon'olona io ihany koa zany. Ozona niantra tamin'ny Kaina. Reto zanany reto ndray zany tsy voalaza mazava tsara reto moa zany ny fiainan'reto zanaky Kaina reto, taranaky Kaina reto, fa ny Lameka zao no mba hita mazavazava hoe ary Lameka nampirafy roa. Zany hoe ry Lameka sy ny zokony rehetrarehetra teo aloha teo a, ny ray aman-dreniny Lameka teo aloha teo zany dia taranaka misy ozona avokoa avy any amin'ny Kaina, araka ny efa nianarantsika. De mazava ho azy zany a, nisy fiatraikany aty amin'ny taranaky Kaina, ny zavatra nataony ozona mamatotra, ozona mipita avy any amin'ny ray aman-dreniny ny fampirafesana. Ohatrany hoe tsisy idirany mihitsy, fa ny ozona niatra tamin'ny Kaina de mirenireny tahako na nitavan'Andriamanitra, tsy mahomby mihitsy izy raha mbola miasa tany. Fa i Kaina rehefa tsy maintsy miteraka de mipita any aminy lay ozona avy amin'ny nataony Kaina zany, mipita amin'ny zanany. De hita taty amin'ny Lameka fampirafesana, zavatra tsy araka an'Andriamanitra ny fampirafesana zany. Ekena fa mbola tsy nisy didy folo tamin'izany, fa ny tena nanamboarana ny olombelona de tahaka ny Adama sy Eva, hoe lehilahy anakiray de vehivavy anakiray, fa tsy hoe i Adama de nasiana Eva anakiroa na nasiana olona hafa ndray niaraka tamin'ny Eva teo. Tsy zany nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona, fa vehivavy ray sy lehilahy ray. Fa taty amin'ny Lameka nivadika ny tantara, lasa nanambady vehivavy anakiroa Lameka, ozona daholo zany. Io fampirafesana io a, ozona mipita avy any amin'ny ray aman-dreny io. Ozona mipita avy any amin'ny ray aman-dreny nanomboka taty amin'ity taranaky Kaina ity zany nisiny fampirafesana voalohany indrindra, hoe nanambady vehivavy anakiroa ny lehilahy anakiray. Ozony zany mety mampirafy ny vadinao maheno amin'izao resy fotoana zao. Misy ozona mila tapahana ao anatin'io tokantrano io. Tsy fantatra ianao na le vady keliny maheno aho, na le vady beany, fa za milaza amintsika hoe misy ozona mila tapahana ao amin'ny vadinao ao. Misy ozona mila tapahana ao amin'ilay vadinao ao raha ohatra ka lay ampirafesina ianao, mety le vady be vita soratra, na mety le vady kely raha ohatra ianao ka le vady kely. De za milaza aminao avereno amin'ny olona ny vadiny. Aza mitazona vadin'olona ao an-trano ianao fa miteraka ozona ho anao zany, mangalatra vadin'olona zany. De izara amintsika eto zany hoe nisy fiatraikany taty amin'ny taranaky Kaina ihany koa angely ozona niatra taminy. Le fahotana nataony Kaina neka nisy fiatraikany taty amin'ny taranany, lasa nampirafy ny zanaky Kaina. Be dehibe izy zany lehilahy tsy mampirafy am'izao. Izy zany vehivavy tsy mampirafy am'izao vitsy, fa ny akamaroan'ny lehilahy rehetra eo anatrehany vadiny izy mody endry. Mody endry, tsy mikofokofoka mihitsy, fa mampirafy avokoa ny ambadika any. Indrindra fa lehilahy manam-bola, indrindra fa lehilahy manam-pahaizana, mahitahita kely, tena mampidi-bola isan'andro na isan-kerinandro, tena miaino anatin'ny fampirafesana. Ozony reny ry havana malala. Na metra-panontanianao fa manino ary ty vadiko ty manao an'izao, inona ny antony fanao hoana? Misy ozona fa any amin'ny ray aman-dreny mamatotra azy io. Mila ezaka avy aminao. Mety mbola tsy resy lahatra mivavaka izy, fa ianao vadiny no mitotototo mitady an'Andriamanitra, mitaraina anatrehan'Andriamanitra, anafahana ny ozona mamatotra azy io. Zay ry havana malala amin'ny tompo ny afatra androany a. Inao fa voaray anao tsara zay afatra zay a. De angataka fekira kely amin'ny teknisianina aloha sika, alohan'ny idirantsika ao anatin'ny vavaka eo amin'ny 4 segondra fotsiny ara tsy maninona na 5 segondra. Iseton'ny mpanompon'Andriamanitra kely a, de tonga de mitohy avy hatrany ao anatin'ny Delivrance makasika izay ozona nampianarantsika teo zay zany.
avary. Iny ary raha ohatra ianao ka matsapa hoe an'izay oziny zay dia asaiko ianao zany ametraka tanany ambony lohanao, apetrao ambony lohanao ny tananao de sokafo moramora ny vavanao. Raha sitraka ao metsika lalany satana manko, iny manko ny mora ivoahany aingana zany eo amin'iny vava iny ny voaka aingana izy de malaky be mihitsy de afaka sokafanao moramora ny vavanao anatin'izany za ivavaka ho anao delivrance am'izao ora sy fotoana izao. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Mbola afaka mivavaka ho an'ireto olona ireto izay mahita sy maheno aho amin'izao fotoana izao Tompo, magataka ny famindraponao sy ny famelan-keloko ao ho an'izy ireo Tompo, na inona na diso azy teo anatrehanao de ifonako eto anatrehanao zany Andriamanitra, mamelany ny elo ny androany. Ry Jehovah Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ianao no efa milaza manao hianatra amin'izay hiantrako ary amindra fo amin'izay hamindrako fo. Angatahako ianao amindra fo amin'reto olona reto androany ary anafaka azy tanteraka mihitsy amin'ity androany ty Tompo. Androany dia raisiko ny fahefana amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta, no andidiko sy androako reo karazana ozona mipita avy any amin'ny Adamasefo, avy any amin'ny Kaina, mamatotra an'ireto olona maheno sy mahita reto amin'izao ora sy fotoana izao. Roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta, miala amin'reto olona reto ny ozona rehetra, miala reo karazana ozona mampirenireny, ozona mampanjenjeny, reo ozona tsy mampahomby amin'ny asa tao, reo ozona mamotika asa, reo ozona tsy mahatamana azy amin'ny trano anankiray, mampirenireny azy, mampivezivezy azy, reo ozona mahatonga azy takona ny tavan'Andriamanitra. Miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta zany androany. Manodidinao satana miala amin'ireo olona reo, miala ny ozona amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy mpanjaka ny voninahitra, ny afo ny fanahy masina mirotsaka ato, mandevina ny ozona, miala ny ozona rehetra, ozona avy any amin'ny Kaina, Jesosy avy any Nazareta. Miala ianao satana androany, manodidinao satana miala amin'ireo olona reo ianao zao de zao. Miala amin'ireo olona reo ny ozona rehetra, reo ozona mitondra fahapotena, mahatonga azy voaroka foana ny ampiasana, mahatonga azy tsy mety tamana amina asa anankiray, mahita lalana ielana foana nefa asa tokony ivelomana, azahoany karama tsara mahavelona azy. Mandidy anao satana, miala ny ozona rehetra amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, reo ozona mampanjenjena azy, mahatonga azy mitetitety fiangonana, mivoaka miditra tsy tafatombona tsara, tsy tena mifototra tsara ny fahamarinana. Roako zany ozony zany, miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. May ianao satana raha mijanona amin'ny olona io, may amin'ny afo ny fanahy masina, torako amin'ny afo ny fanahy masina, torako amin'ny rahan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Za mandidy an'izany androany, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina tsy manam-pahefana eto ny ozona amin'ity androany ity, tsy manam-pahefana eto ny hery ratsy mitondra fahampitena, mitondra fikorotana tokantrano, mitondra fikorotana nasa. Miala reo ozona tsy mampahomy azy, tsy mampandeha ny tsenany, tsy mampandeha ny varotra taony, tsy mampandeha ny asa mampidibola eo amin'ny fiainany. Miala zany ozony zany, zao de miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afo ny fanahy masina ozona rehetrarehetra, miala ianao satana androany. Zao de zao anao de miala, zao de miala. Mangoronetana miala amin'ny tokantrano io, miala amin'ny vadiny io vehivavy io, miala amin'ny zanako io lehilahy sy vehivavy io. Roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta ny ozona. Mangoronetana, teneno namanao rehetra satana androany, teneno namanao rehetra, miala amin'io lehilahy sy vehivavy io namanoany, miala amin'ny tokantrano io. Zao de miala, zao de mangoronetana, tsisy mijanona na kely azy, tsy misy mahazo mijanona ato, tsy misy olana mahazo mijanona ato, tsisy devoly mahazo mijanona ato. Mangoronetana, mivoa ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo ny fanahy masina, roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Tiara ianao satana androany, lasa ianao mandeha, lasa ianao mivoaka, miala amin'ny tokantrano ianao, miala amin'ny asany olo ianao, miala reo fanaratsy mahatonga ty olona ty tsy mahazo valim-bavaka, reo fanaratsy reo ozona mahatonga ny olona tsy mety mahazo valim-bavaka, mahatonga ny olona tsy mahita ny tavan'Andriamanitra. Miala ny fahamainana rehetra, roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miala amin'ny ara-panany olo io fahamainana, miala ny fahamainana. Torako amin'ny afo ny fanahy masina ianao, torako amin'ny afo ny fanahy masina ianao satana androany. Mandidy anao miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoa tao ianao, miala amin'ny vehivavy io, miala amin'ny vehivavy io, miala amin'ny vehivavy io amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Miala anatin'ny kibonao ny ozony, miala anatin'ny kibonao ny ozony, ozony fampirafesana avy amin'ny Kaina, avy amin'ny tarana Kaina. Miala izany ozony zany, miala izany ozony zany,
ozona fitiavana vady maro tapahako amin'ny anaramaheriny Jesosy avy any Nazareta. Tiala ny ozona amin'ny anaran'i Jesosy. Lasanao voaka Satana androany. Mandidy anao amin'ny anaramaheriny Jesosy. Mandidy anao amin'ny anaramaheriny Jesosy. Tsy azonao ampahoriana amin'ny fampirafesana io vehivavy io. Tsy azonao ampahoriana amin'ny fampirafesana io lehilahy io. Tsy mendrika azy zany fa lasanao mandeha any. Lasanao voaka amin'io lehilahy io. Voaka amin'ny vadin'ity vehivavy ity. Voaka amin'ny vadin'ity lehilahy ito ny fampirafesana. Miala ny ozony fampirafesana rehetra. Miala zany amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Toroko amin'ny afo mifane masina. Tiala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao Satana. Miala ianao Satana. Tiala amin'ny fiainany. Miala amin'ny asany. Miala amin'ny tokantranony. Miala amin'ny taranany faramandimy mihitsy amin'ny anaramaheriny Jesosy avy any Nazareta. Hey! Miala ianao Satana. Tsy maintsy miala zao de zao. Tsy maintsy makoronetana zao de zao. Reo ozona mitona aretina rehetra. Miala ny aretina. Miala ny aretina vokatry ny fanalanjazy. Miala ny aretina vokatry ny famonon'olona. Miala anatin'ny tranonjanany ao. Miala anatin'ny kibony ao. Roako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Miala ny aretina. Ireo karazana ozona vokatry ny fanalanjaza mitondra fahamombana amin'ito vehivavy ito. Miala ny fahamombana. Miala ireo fanaraty tsy mampiteraka azy. Miala ireo fanaraty tsy mampitoejaza azy. Didiko amin'ny anaramaheriny Jesosy Kristy avy any Nazareta zany. Miala ao anatin'ny kibony ao. Miala ao anatin'ny kibony ao. Miala ao ireo devolo rehetrarehetra eo. Miala ao ireo karazana ozona rehetra. Androany vaako ny fatotra amin'ny anaramaheriny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miva ny fatotra. Tapaka ny ozona. Tapaka ny ozona. Na iza maheno aho. Tapaka ny ozona amin'ny anaramaheriny Jesosy avy any Nazareta. Ianao kosa Satana. Tsy maintsy mivoaka ianao androany. Miala amin'ny varavaran'ny olona io. Miala eny amin'ny varavarankely eny. Tsy mahazo mialokaloka any ambadibadiky ny trano any. Tsy mahazo mijanona eny atokotany eny. Lasa mangoronetana mihitsy mandeha any amin'ny tany foana tsy misy olona any. Mivoa amin'ny tokantrano ianao androany. Miala ao amin'ny tsenam-barotra an'io lehilahy io. Miala amin'ny tsenam-barotra an'io vehivavy io. Roako amin'ny anaramaheriny Jesosy avy any Nazareta. Ny afin'Andriamanitra mandoro. Mandevona ny herin'ny maizina rehetra. Mandevona ny asana demonia rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Reo ozona aretina rehetrarehetra reo. Reo aretina avy tamin'ny Kaina. Reo aretina avy amin'ny Kaina. Reny karazana ozatra tsy mitsotra reny. Reny karazana ozatra malemy reny. Miala reo karazana fivotosana rehetra. Miala amin'io lehilahy sy vehivavy io ny fivotosana. Miala reo ozatra malemy rehetrarehetra. Roako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Tiala ianao Satana androany. Mandidy anao amin'izao fotoana izao. Siala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy ambinina tsy manam-pahefanana sy ratsy ny Satana rehetra. Jesosy Kristy mpanjaka ny voninahitra. Manataka ny ranao androany. Anadio an'ireto olona reto tompo. Diovy amin'ny raha maherinao izy. Afao amin'ny fampetipetena. Afao amin'ny faharatsiana rehetra. Afao amin'ny eritreri-dratsy tompo malalako. Esory amin'ireo karazana ozona mamatotra azy rehetra tompo. Afao izy Jesosy malalako androany. Afao izy androany tompo. Na ny olona mandrea, na ny olona mahita amin'izao fotoana izao. Afao amin'ny ozona rehetra izy tompo malalako. Afao amin'ny vady mampirafy izy tompo. Raha lehilahy, raha vehivavy, manafaka anao Jesosy. Manafaka anao Jesosy. Ny aretina rehetra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Reo karazana aretina mitaiza. Reo karazana aretina verimerina. Sitrana. Miala zany aretina zany manomboka androany. Ary asiana teny mafy. Tsy mahazo miverina amin'ireto olona reto intsony. Fa afaka izy. Ary mivany fatorana rehetra manomboka amin'ity masona androany ity. Mivany fatotra. Afaka ianao. Afaka ianao raha lehilahy. Angano ny asan'ireto olona reto. Misy amin'izy reto efa rava asy. Misy amin'izy reto tsy mety mahita asy. Ianao anangana ny asany. Ianao anome asa tsara. Afahany manompo anao. Afahany miazakazaka amin'ny fahamarinanao. Afahany manohana ny asanao tsara tompo. Tahio izy reto manomboka amin'ity androany ity Jesosy malalako. Matoky ny fiasanao androany Jesosy aho. Manafaka azy ianao androany. Sotranao a Jesosy Kristy mpanjaka ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony anaovana an'izany vavaka zany. Sotra tompo. Amen. Ya, zay zany ny vavaka fanafahana nentina tamintsika teto a. Mino fa be dehibe amintsika no afaka atao anatin'izany rehetrarehetra izany a. Ary natsapa fahamaevanana. Misy moa sitrana eo no eo ihany koa. Dia zany rehetrarehetra zany dia voninahitra Andriamanitra avokoa. Fa ny tenanay moa zany fitaovana fotsiny eto. Ary mpanomboky tsy masoa fa ny tompo no miamboninahitra ary ankalazaina ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Tononoko ny laharana tarobia afahantsika mandefa ny afatra amin'izao ora sy fotoana izao. Reto ny laharana afahantsika mandefa ny afatra
ny 034 55 542 72 034 55 542 72 na ny 034 29 546 91 034 29 546 91 na ny 033 71 343 35 033 71 343 35 farany any 033 64 478 44 033 64 478 44 reo ny larina tarby eto amin'ny onjam-peo feon'ny lanitra fito amin'ny zato teboka roa afaka mandefa SMS isika rehetra izay natsapa fanafahana na isika any province rehetrarehetra na ny ivelan'ny Madagasikara afaka mandefa SMS daholo tsy maninona na isika eto Antananarivo sy manodidina ihany koa na eto Madagasikara zany dia afaka mandefa SMS avokoa ijoro vavolombelona ny amin'izay fiasan'Andriamanitra teo izay zany dia alohan'ny idirantsika anatin'izay famakiana hafa indray dia angataka hira anankiray amin'ny teknisianina isika rehetra dia sady manao kobatanana sy mandram-peona ho antsika rehetra izay manaraka ny vidéo ny tena koa fa itoy isika ao anatin'ny feo fotsiny zany eto amin'ny radio feon'ny lanitra izany alefantsika ny hira ary